Mampitombona ho aminao ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tombontsika. Amen. Eksodosy 5:30. Ny andininy 10 ka hatramin'ny 5:30 no tenin'Andriamanitra indray ka nahafatra ho antsika ankehitriny aoka hivelatra eo alohantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Hafa loatra ry havana ny tantara izay voalaza eto amin'ity Eksodosy 5:30 ity, fa ny mahazatra antsika ny rentsika ombieniambieny dia zao: ny fanahy masina dia mpanolon-tsaina, ny fanahy masina mpanavao, mpampahery sy ny sisa. Fa teto kosa dia manana ny asany manokana. Hafa mihitsy ilay asa amin'ny fanahin'Andriamanitra izay misongadina eto amin'izao perikopa izao. Ary hitantsika fa tena tsy takatra ny sain'olombelona zany fiasan'ny fanahin'Andriamanitra zany. Mbola any anefitra ny Zanak'Isiraely mizotra ho any amin'ny tany Kanana. Ao amin'ny 7:30 dia nasain'i Jehovah nanamboatra vato fisaka i Mosesy. Ilay vato fisaka moa dia misy ny lalàna zany, misy ny didifolo. Fa teo aloha mantsy dia nopitehiny Mosesy ilay vato fisaka. Nisy fotoana rehefa lasa naka ny tendrombohitra Mosesy dia tsy andra ny Zanak'Isiraely izay atongavany avany. Dia inona nataony? Nanamboatra omby kely volamena izy, nalina daholo kavina, nongotana ny kavina sy ny sisa, nanambanin'Andriamanitra kely volamena. Satria tsy andrin'ny olona ny atongava amin'ny sisa avany tendrombohitra. Fa eto amin'ny 5:30 ity dia voalaza fa misy koa teto fanolorana amin'ny mpitiavana, hanamboarana ny taberna kely tany anefitra. Mahatrava amin'izay moa anatin'ny tranon'ilay fiainana ny taberna kely. Raha marina moa ny tabernakla ilay izy fa tsy taberna kely. Tsisy matsy ny taberna be fa taberna kely. Zay voalaza eto, tabernakla. Ilay tranon'ilay fiainana. Ka nanamboarana an'izany dia nanolo tena koa ny olona hanolotra ny sitrapo sy ampitiavana izay nanana ny volamena sy ny volafotsy sy ny sisa. Ho atao anatin'ny tranon'ilay fiainana io moa ny fiaran'ny fanekena izay misy ny didifolo sy ny sisa. Mitantaran'izany no 5:30. Misy asan'ny fanahy masina goavana miseho eto amin'izao perikopa izao ry havana malala. Mifidy olona manokan'Andriamanitra hanao ny asany, ary zay ny fidiny, zay ny fidin'Andriamanitra dia nomeny ny fanahiny. Antery havana hovakitsika miaraka ny 30. Amin'ny aran'ny tompo manao hoe: ary Mosesy tamin'ny Zanak'Isiraely, Indro efa notonon'i Jehovah anarana i Bezalila, zanak'i Hora, zanak'i Hora, avy amin'ny firenen'i Joda. 30. Ka efa nofenoiny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao-zavatra samihafa. 14. Dia ny hamoron-tsaina hanao asa kanto. Inona no vokatry ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra hitantsika eto? Ka efa nofenoiny, 30, nofenoiny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena, fahiratan-tsaina, fahalalana amin'ny zavatra samihafa, tao-zavatra samihafa. Ny vokatry ny fiasan'Andriamanitra voalohany eto dia izao: mahay zavatra samihafa n'olona ray. Zany ny vokatry ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra. Mahay zavatra samihafa, zavatra maro. Tsy miteny hoe mahay zavatra rehetra, fa mahay zavatra samihafa, zavatra maro. Tao-zavatra maro moa ny resahany eto. Nofenoiny ny fanahy dia fahendrena. Midikany hoe fahendrena eo dia antsoina hoe fahakingana.
ny hoe mahay zavatra maro ry havana resahany eto zao olona mafe karazany zavatra maro na hoe manana fahalalana ny amin'ny zavatra maro zavatra samihafa. I Bezalila dia anisan'ireo olona zay mahay tao-zavatra maro toy izany koa ny resahany eto ilay Oholiaba io moa avy amin'ny taranaka Dana fa i Bezalila dia avy amin'ny taranaka Joda zany hoe prala ihany reo hito eto amin'ny toko fa raika amby telopolo ry havana zao tantara zao ihany koa any amin'ny toko fa raika amby telopolo dia misy tantara tsisy valaka amin'ny tantara io ihany koa. I Bezalila dia mpiasa anankiray zay mpiasa mahay zay nitandrina ny raha rehetra momba ny fanaovana ny tabernakely tany anefitra moa ny resaketo fanambarana ny tabernakely sy ny fanaka ary ny zavatra sisa rehetra lela mahay izy zany mba ahavitany Bezalila tsara zany raha masina zany dia voalaza fa nampianary ny fanahin'Andriamanitra izy mba fahiratan-tsaina sy hakinga ny tanany asan'ny fanahy zany. Ny tena dikany hoe raika amby telopolo hitanareo ve aroy Mosesy tamin'ny Israely Indro hitanareo zay ny tena dikany jereo ange Bezalila nofenoin'Andriamanitra ny fanahy dia lasa mahavita zavatra maro zavatra samihafa. I Bezalila dia lehibe ny mpiasa rehetra tamin'ny fanambarana zany tabernakely zany voalaza fa nomena fahendrena izy na fahakinjana sy faharanitan-tsaina ary fahalalana ny amin'ny zavatra rehetra. Hitatika tsara fa voalaza eo ny hoe asa mamba amin'ny volamena ny vatosoa ny varana mahay resaka tenina resaka rafitra sy ny sisa marobe hain'ity lehilahy ity zany ny mandidy vatosoa ny manao sary manao petakofehy amin'ny vololondry miloko volomparasy sy ny sisa manenina hainy zany lehilahy zany vokatry ny asa amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny olona mahay raha teo no asaina mitarika fa tsy ny olona tsy mahay akory nofenoiny ny fanahy rehefa feno ny fanahy ny Bezalila dia lasa kinga marani-tsaina fa misy olona ngery havana misy mahay zavatra maro ihany fa tena medalinina ho sika miramina be hoy ny sasany ela va mahavita zavatra fa tsy zany Bezalila. Misy olona mora mahazo zavatra rehefa azavena ela be fa tsy mba zany ty Bezalila ty tena marani-tsaina kinga satria nanino ny asa tao aminy ny fanahin'Andriamanitra. Tsara io viryavana malalao amin'ny tompo fa manana ny traikefa ny Bezalila fanampiny ny fanahin'Andriamanitra izy samy manana ny talenta amin'Andriamanitra azy ny olombelona tsirairay avy ary natao hanompoana an'Andriamanitra zany rehefa ny talentanao no hanompoana ao an'Andriamanitra dia mitombo zany ny zava-dehibe eto zany ny soratra masina eto fa lalina zany fiasa an'Andriamanitra zany hain'Andriamanitra ny mampitombo ny talenta dia ny talenta ny mpanompony zay tena manompo azy. Zao ry havana no hafatra rehefa mba mana talenta ianao aza mampifilafila an'Andriamanitra aza mampifilafila an'Andriamanitra anaovy ny asany hanompoy an'Andriamanitra ny talentanao fa ho hitanao fa ny fanahy masina manampy anao manatevina ny traikefanao zany ny zava-dehibe eto. Tsy vitsy ny olona misy ingady havana betsaka ny olona manana talenta mihira ohatra dia tao amin'ny koralina tao izy tao amin'ny tokopira tao izy nihira tao na nihira tsara dia naninona lasa mpihira n'izao tontolo zao izy adinony. Betsaka ny olona teo amin'ny fiangonan'Andriamanitra nanao zavatra maro tao fa niala tao izy fa zao ry havana ny tsarovy
fa raha vao ny talentanao tsy hanomponon'Andriamanitra zava-pony zany. Nomen'Andriamanitra talenta isika rehefa na malala. Olona miavaka isika satria tsara mpanolo-tsaina dia ny fanahy masina zany. Koa ny tompo ampitombo ny fanomezam-pahasavatana ao anatintsika ka tonga antsika hafe zavatra maro zany. Jesosy ry havana rehefa tonga tetỳ an-tany dia hitatsika tsara fa na iny zavatra rehetra izy na nasitra na fahagagana na inandamina fahakingaty-tsaina. Rehefa nisy ny kasa mony izy dia hainy tsara ny ala sy ny sisa. Fa ho antsika ankehitriny avana malala, rehefa ao aminao no fanahy masina dia miombona amin'ny apôstôly Paoly sika. Sao le voalaza n'ilay teny malaza manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Mahay ny zavatra rehetra isika. Mety ho tratra ny tsy ampozinao ndraindray, ataoko ahoana rety fa ao aminao ny fanan'Andriamanitra. Na dia zavatra tsy vitanao aza, rehefa ampiny ny fanan'Andriamanitra dia vitanao zany. Io zany le toilera anankiray hoe aza mba komplekse amin'ny zavatra anankiray, fa mahay ny zavatra rehetra ianao. Fa ny faharoa ry havana dia zao, ny olona vokatra fanan'Andriamanitra koa eto izao, manao asa kanto. Manao asa kanto. Miverimerina intelo zany eto, manao asa kanto. 2:30 sy 3:30 ary ny 5:30. Manao asa kanto. Ino moa dikany hoe asa kanto? Asa mahafa-po, tsy asa zara fa vita. Zany hoe olona mikaly mba ho tonga lafatra sy mahafa-po an'Andriamanitra, fa tsy ny tenany, mahafa-po an'Andriamanitra. Ka ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Bezalila ry havana no mitarika azy hamita asa tsara. Rehefa manao asa an'Andriamanitra dia manao asa inona? Asa tsara, asa kanto. Dia tsarovy fa Andriamanitra dia mpanao ny tsara. Hitan'Andriamanitra ny nataony fa tsara avokoa zany. Zay nataony dia tsara avokoa. Ny anara amin'Andriamanitra rainao. Raintsika ilay mpanao ny tsara. Dia rehefa nao asa an'Andriamanitra ianao dia ataonao tsara zany. Tsy ataonao kitoto zany. Ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika ry havana dia manefy atsika hanana toe-tsaina, hikendry ny tsara sy ny kanto mandrakariva. Raha dinihina hatramin'ny voalohany ry havana, hatramin'ny andininy voalohany ny perikopety dia zao, ny olona rehefa netanin'ny fanan'Andriamanitra dia tonga nanome ampitiavana ny volamena sy ny volafotsy, tonga malala tanana nanome volafotsy sy volamena ho an'ny asan'Andriamanitra. Zany ny tantara eto, zany no herin'ny fanan'Andriamanitra. Tsy maintsy manao asa tsara isika satria Andriamanitra dia mpanao ny tsara. Ary anisan'izay tena na sarotany an'Andriamanitra zany hoe tamin'ny andron'ny agay, hoe ny olombelona rehefa avy any pahababony izy namaika azy, satria raha avy ny tranony dia ny tranony namaika azy. Ianareo mipetraka amin'ny toerana 8 zoro ny mpaminany, tranonareo tsara nefa ny tranon'Andriamanitra tia rava. Ary tena tsy akasan'Andriamanitra zany. Ny olona zay tia teny, tsy malala fa tsy ny tenany fa manadino ny zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Manaova zavatra tsara ho an'ny tompo, manaova zavatra kanto ho an'ny tompo. Zany ry havana, hafatra lehibe ho antsika anio, manaova zavatra tsara sy kanto ho an'ny tompo. Fa hitatsika tsara fa araka ny malakitoko 9 voalohany andininy 9 dia zao no hoe ianareo ny tompo tsy ame ondry jamba na marary na mandrinja ho an'ny gouvernour. Tsy mahita sitraka amin'izany nareo, ko tsy mendrika ny tompo ihany koa ny zavatra ratsy, ny ondry jamba sy ny ondry marary, ny ondry mandrinja, fa ny ondry salama no ho an'ny tompo. Tahaka izany ry havana, Andriamanitra ankasitrahany ny zavatra tsara atao aminy. Hoy voalazan'ny Paoly apôstôly amin'ny Titosy 4:4. Aoka ny antsika koa mba hianatra hanao asa tsara
zany hoe ny fiangonana no lazainy amin'izany aoka ny fiangonana mba hianatra hanao asa tsara ho an'ny tompo ry havana eto amin'ny tompo tsy ahitraitra akory ny fanaovana asan'Andriamanitra ho tsara ny tranon'Andriamanitra ho tsara fa tena kasitran'Andriamanitra zany satria Andriamanitra be voninahitra notompoina ho an-tranony dia asan'izany raha manao asa ho an'ny tompo ianao ka manao asa tsara ho voninahitra Andriamanitra zany fa tsy oriarianao dia ny tompo ane ampahery atsika ahatonga atsika tena ahafe zavatra maro satria fanahy masina mahay ny zavatra rehetra dia no zavatra tsara sy kanto ho an'ny tompoko isika ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanany amen